mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabantsika revako malala tratra ity talata fa 1 ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ho antsika riavako dia ny jaona toko fa 5:10 fiazan-tsaramasina araka ny jaona toko fa 5:10 andiny fa 1:10 ka hatramin'ny fa 9:10 fakinona amin'ny anaran'i Jesosy. Zany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zao ny ditiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako ho anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony anareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nividy fa izaho no nividy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary mba haretany vokatrareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo anarako na inona na inona. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miverimberina nataon'ny soratra Jaona riavako na amin'ny epistily io na amin'ny filazantsara araka Jaona ny mahazava-dehibe ny atao hoe fifankatiavana. Izao ny ditiko dia mba hifankatiavanareo andiny 2:10 tahaka ny tiavako anareo. Ao amin'ny Jaona toko fa 3:10 dia manamafy amin'izany didy vaovao no mihoako anareo dia mba hifankatiavanareo. Amin'ny andiny fa 7:10 zany zavatra izany no diko anareo mba hifankatiavanareo. Ary maika moa fa any amin'ny epistily dia vao maika miverimberina ny hoe fifankatiavana. Eto dia asehon'ny Jaona fa toetra izay mifamatotra amin'ny olona izay mino an'i Jesosy, mifamatotra amin'ny toetra ny fiangonana mamotsara, mifamatotra amin'ny toetra ny mpino mamotsara ny fifankatiavana. Tsy afaka mamotsara ny fiangonana, tsy afaka mamotsara ny mpino raha tsy mifankatia izy. Amin'ny hoe didy vaovao raha ny tena marina nge teny hoe fitiavana namana tsy dia tena hoe vaovao loatra. Ao amin'ny boky Leviticus dia fahita hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Fa eto Jesosy dia manazava ny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Mahavaovao ilay didy dia ny hoe tahaka ny tiavan'i Kristy no hifankatiavan'ny mpino. Fifankatiavana tsy hoe fifankatiavana fotsiny ihany, fantatry ny testamenta taloha ny fifankatiavana. Tamin'ny testamenta taloha ny mifankatia dia izao maso solony maso, nify solony nify. Zany hoe izay ataonao amiko dia avaliko aminao. Manao soa ahy ianao dia manao soa anao aho. Ary dia izay ilay fifankatiavana testamenta taloha. Mahatonga an'i Jesosy tena manao hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Raha izay tianareo ihany ny tianareo. Raha izay manao soa anareo ihany anaovanareo soa dia inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Hitantsika fazan-tsaramasina araka ny Mateo. Fa ny mahazava-dehibe ilay fifankatiavana izay ambaran'i Jesosy eto dia izy manao hoe tahaka ny tiavan'i Kristy. Antsika no itiavantsika ny namantsika. Mifankatia tahaka ny tiavan'i Kristy antsika. Ary dia izay mahatonga azy miteny manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Eto izany dia ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona mihitsy dia manazava fa ny fifankatiavana dia zavatra tsy maintsy hananan'ny mpino. Zay mahadidy azy. Tsy maintsy hananan'ny mpino ny fifankatiavana. Zay mahadidy azy. Tsy maintsy hananan'ny fiangonana ny fifankatiavana. Tsy vitantsika ny fitoriana ny filazantsara raha tsy eo ny fifankatiavana. Ilay hoe didy vaovao dia milaza hoe zavatra tsy maintsy hananana. Tsy hoe zavatra ampandeferina zany fa fitaovana. Le fifankatiavana zany dia fitaovana tsy maintsy hananana, tsy maintsy hita eny mpino, tsy maintsy hiaina ny mpino. Tahaka ny hoe raha miasa tany dia tsy maintsy misy angady. Raha manoratra dia tsy maintsy misy penina. Zany hoe fitaovana tsy azo ialana mihitsy mba hatratrarana
ilay nasain'i Jesosy hoe fitoriana ny filazantsara. Tsy vitan'olo tokany zany ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Tsy vitatsika irery zany, tsy nataon'i Jesosy vitan'olo ndrery zany, na ny fiainam-piangonana, na ny fitoriana ny filazantsara, na eto Madagasikara fotsiny ihany aza. Na eto Madagasikara fotsiny ihany aza. 200 taona eo zao nataotsika hoe fitoriana ny filazantsara teto Madagasikara. Ho an'ny protestanta 8 sy 700 tonga teto ny LMS, taona kely reo missiona maro isan-karazany. Ho an'ny missiona anglikana tonga teto 420 sy 700, ho an'ny missiona norvégiana na missiona luterana 920 sy 700. Zany hoe fa 10 taona zany hoany daholo zany no niainana ny toriana ny filazantsara teto amitsika 10 fa mbola aiza ho aiza nefitsika. Ny antotanisa vao nivoaka faraparanteo navoaka ny mpandinika anankiray de ny hoe 50 ny kristianina, ny malagasy ny mbola kristianina. Ahoana no ahavitatsika irery ny fitoriana ny filazantsara nefa isika fiangonana firy ary ny ao anatin'izany raha tsy mifankaty. Ary maika moa fa raha mijery ny eny ambonin'ny tany isika, firy isan-jaton'ny mponina eto ambonin'ny tany ny kristiana, tsy vitan'olo ndrery zany ny fitoriana ny filazantsara. Ary raha tsy mifankaty ny mpino, raha tsy mifankaty ny fiangonana, raha tsy mifankaty ny fitandremana, de tsy vita ny fitoriana ny filazantsara. Raha ohatra ka lany andro miady hevitra, mifampitsara, mifanjinja, mifampialina, mifanjana, tsy mifamela, de zao tsy vita ny fitoriana ny filazantsara. Ary matetika izay nge ny fomba fiasan'ilay ratsy, korontaniny mba ho variana amin'ny zavatra hafa ny fiangonana de lasa tsy mifankaty de tsy vita lay fitoriana filazantsara. Lasa lay fitaovana hoety mitoro ny filazantsara de ny fifankatiavana tsy eny am-pelantanan'ny fiangonana, tsy eny am-pelantanan'ny mpino, de manjary tsy vita lay fitoriana filazantsara. Zay mahatonga ny tompo miteny hoe ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo de ianareo mifankaty. Tsy ny akanjo fanamiany aminareo akory no ahafantaran'izao tontolo zao fa mpianatra ianareo, na ny avy ny tilikambo, ny any aben'ny fantatra ny fiangonana, na zany eo daholo, tsy hoe tsy ilainy zany, fa ny tena ahafantaran'izao tontolo zao fa mpino ianareo, mpianatra Kristy ianareo, de so de zao mifankaty. No zany de zao tsy maintsy hanadina ny tompo atsika mihitsy ny hoe aiza lay fitaovana ny tsika mitorony filazantsara de ny fifankatiavana. Raha toa ka mamaky tsara n'lay ohatra mantsy isika, hoy Jesosy manao hoe zany zavatra zany de efa nolazaiko taminareo mba ao aminareo ny fifaliako. Inona no nolazain'i Jesosy? De vakeo ery ambony ery, izaho ny voaloboka ary anareo ndraiky ny mpamboatra, ny sampany rehetra zay amiko izay eo amiko zay tsy mamoa de esoriny, fa ny sampany rehetra zay makosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Raha mijery lay voaloboka isika, mijery ny voaloboka ianao, asa ianao rehefa nahita voaloboka maniry fa ny voaloboka de zao tsy mamoa izy raha tsy misy zavatra iantonany. Raha voaloboka tsy tahaka ny voatavo de mandady amin'ny tany eo de mamoa izy, na de mandady aza de zao mamoa ny voatavo na de mandady amin'ny tany aza. Tahaka zany koa ny zavatra hafa, mety ohatra hoe ny voatango na tahaka zany dia mandady amin'ny tany izy de mamoa izy. Fa ny voaloboka tsy mamoa mihitsy raha vao mandady amin'ny tany izy. Raha vao mandady amin'ny tany ny voaloboka de tsy mamoa izy. Tsy maintsy misy zavatra izay ampiakarana azy, tsy maintsy misy talatalana iankina n'lay voaloboka zay izy vao mamoa. Izay fisandratana izay fijoroana izay ny dikan'le teny manao hoe ndraiky ny mpamboatra. Tsy maintsy akariny izy, tsy maintsy amboariny izy, tsy maintsy asandratra izy, zay izy vao mamoa. Tsy kisendrasena ke matetika ny hoe matetika ny voambolana ampiasain'ny tompony hoe manandratra ny feo, misandratra, mitsangana, mandehana, milaza zavatra totsika hoe fijoroany, tsy mamoa zany ny voaloboka. Ary tsy mamoa isika raha mbola mandady amin'ny tany. Tsy mamoa isika raha mbola izy amoa no ampatsiaro antsika ny mandady amin'ny tany miaina rano. Satana ny mampandady amin'ny tany. Satana ny mandady amin'ny tany, mihinana mivovo tany. Ka raha ohatra ny voaloboka mirefarefa amin'ny tany, raha ohatra ny mpino mirefarefa amin'ny tany, mandady amin'ny tany de zao tsy ahita vona inona na inona mihitsy. Zay ny mahatonga ny mpino tao amin'ny tompo hijery ny lanitra, tao amin'ny tompo hitsangana, tao amin'ny tompo hijoro mba hamoa.
ary de izay toe-panahy zay nefa nytiany tompo hoe zany zavatra any ngefa nilazaiko taminareo hoe tsy mamoa zany nareo raha am'rehefarehefa fotsiny amy tany eo mandady amy tany io tsy mamoa zany ary ndraindray de rehefa mijery nyvoaloboka atsika dia tsy tahoany anankiray zany izy fa tahoany be deaibe zay mifampidipiditra mifamatopatotra mifandrairay de izay sary zay le hoe fifankatiavana izay le fiombonana lay sapamboloboka mifampidipiditra mifanoana ary mijoro amina talatalana anankiray dia na maromaro zay mahatonga za tena hoe zany zavatra zany lazaiko taminareo de mba hifankatiavanareo jereo tsara iny voaloboka iny fa tsy mandeha rery iny tsy tahoany anankiray iny tsy sampany anankiray iny fa maromaro iny ary jereo ny fifamatorany de jereo ny vony jereo ny fisondrotany ny fijoroany sy ny tahaka zany le afako malala ho tsika manao hoe jaona de manazava mihitsy fa raha tsy mifankaty tsy mahavita na inona na ino ary efa naka ohatra nge izy manao hoe ravange zay fianakaviany ravange ny fikambanany ravange ny fiangonana raha ohatra ka miady an-trano izy rava izy fa ny fifankatiavana ho Jesosy no ahafahantsika mitory ny filazantsara fa ny faharoa de jaona koa de manazava ny mahalehibe ny fifankatiavana satria ny fifankatiavana de zao tsy tanjona tsy hoe tanjona zany ny fifankatiavana fa tena zavatra tsy maintsy ananana raha tanjona mantsisy de afaka mitentsika manao hoe tsy tratra le fifankatiavana Jesosy fa de niala tsiny efa mba niezaka ihany anao zay tokony natao efa mba niezaka nandefitra ihany fa tsy vita tsony tsy mety tsony le izy fa de efa tsy hita moa fa vita ny alanenina Jesosy ka de tsy tratra le tanjona ohatra ny tanjona rehetra tsy tratra ihany le izy ka de tsy vita le izy tsy afaka manao an'izany am' Jesosy tsika amy lafin'ny fifankatiavana fa didy le izy tsy maintsy ananana tsy tanjona ny fifankatiavana fa zavatra tsy maintsy iaina ny mpino ny fifankatiavana tsy maintsy iaina ny mpiray fiangonana ny fifankatiavana raha ohatra ka mijery no anaty fiangonana misy ianao na anaty fianakaviana misy ianao de zao move tsapanao zay fifankatiavana zay raha misy toerana tokony ahitany olona fitiavana de zao ao anatin'ny fiangonana tena tsapanao tokoa ve ao anatin'ny fiangonana misy ianao hoe ity fiangonana misy aty dia ray-tampo amiko daholo mpiara-miangona ato tena mahatsiaro hoe tena manana ray-tampo ato am'ty fiangonana ity ve ka azoko antehana ve ile ray-tampo ato anatin'ny fiangonana zay nge le tenin' Jesosy mana hoe tahaka ny tiavako anareo inona moa ny tiavany endrika ny tiavan'i Jesosy atsika tena tahaka ny ray-tampo ho Jesosy miteny manao hoe mamaky ny Jaona 3:12 tsika fianarana no nomeko anareo ny sasan'i Jesosy ny tongotry ny mpianatra nona ny mpianatra ny karakarain'i Jesosy kivizina pahiriziny Jesosy ny vavaka ho azy Jesosy an'ny mpianatra no zany de izao ao anatin'ny fiangonana de tokony atsiaro ny kristianina tsirairay manao hoe ato anatin'ity fiangonana ity no hitako fa atonitsaina fitsara fa raha ao anatin'ny fiangonana no mahita hoe olona manenjika olona tsy manaiky zay mba mahaiza tsy manaiky zay mba talentako fa mety ho mitsara manameloka mandroka sy ny tahaka zany de zao tsy mahatsiary fifankatiavana ary ny herin'ny fiangonana de zao zay atserovany hoe communauté izy Jesosy ange refako malala raha nanorona fiangonana tsy rafitra aloha voalohany marina fa zava-dehibe ny rafitra na mpianatra an'izany ny protestanta ho Lutera manao hoe rehefa tsisy rafitra ny fiangonana rehefa tsifitsifika fiangonana de volo no manjaka ao fa Jesosy ange tsy nanangana rafitra raha noteny hoe fiangonana izy tsy rafitra aloha voalohany indrindra fa raha nangana fiangonana Jesosy de zao olona mifankaty olona miombona ny voalohany ataon' Jesosy hoe fiangonana no zany de zao tsy tokony ho adinitsika izay dimension zay le hoe ny mahafiangonana ny fiangonana no voalohany indrindra de zao isika mifankaty isika tenan'ny Kristy ny rafitra maro samihafa de iny nataony Jesosy alalaka sika samy manana ny azy mety hafa ny any Hongrie hafa ny any Madagasikara hafa ny any Senegal hafa samy manana zay mba rafitra tandrifina velan'ny tompo alalaka mihitsy tsika am'izay rafitra hitondratsika ny fiangonana am'izay andaminantsika navelan'ny tompo alalaka tsika arak'izay tarihiny fanan'Andriamanitra sy arak'izay mba mahaisika atsika fa izao ny fifankatiavana de tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana na aiza na izy eto ambonin'ny tany izay toe-panahy zay afaka ny tokony ho adinotsika manao hoe tsapatsika ve ao anatin'ny fiangonana misy atsika voisitsika ve ny fifankatiavana
ao anatin'ny fiangonana misy atsika rehefa tsy mifankaty mantsy de zao tsy vita ny asa, mampangatsika ny asa ny tsy fifankatiavana, mampiemotra ny asa ny tsy fifankatiavana. Dia hotsika manao hoe move voizin'ny mpino, moven'ny mpino ny kristianina mivoy fifankatiavana ao anatin'ny fiangonana misy azy, ao anatin'ny fianakaviana misy azy. Move izy mahay mifamela sa move izy mifampitsara, zara aza mahita ny fahalemen'ny hafa, zara aza mahita ny tsy fahaizan'ny hafa, zara aza mahita ny fitavozavozan'ny hafa ao anatin'ny fiangonana ka manjary mahatonga azy hoentina manameloka azy reny, hoentina mandatsa azy reny, hoentina manosika azy reny amin'ny ivoaka ndraindray azy amin'ny fiainan'ny fiangonana. Amako malala tsika sendrasendra akory Jesosy raha manafatra an'izany amin'ny Jaona, manafatra ho an'ny mpino amin'ny vanim-potoana ankehitriny manao hoe zao noho izy a, didy vaovao nomeko anareo de ny mba hifankatiavanareo, de izao ny didiko de ny fankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tapa-magnanana de mampaela antsika rehefa ko malala ny asan'lay ratsy voalohany indrindra de mandrava ny fifankatiavana. Tsy tokony adontsika fa rehefa niditra teto amin'izao tontolo zao ny fahotana, Genesis 3:7, de nataony de nandrava ny fifankatiavana, nandrava ny fifankatiavan'ny mpivady, nandrava ny fifankatiavan'ny mpirahalahy famono Kaina sy Abela, nandrava ny fifankatiavan'ny fiarahamonina hitatsika eo amin'ny tantaran'ny Noa, nandrava ny fifankatiavan'ny mpiara-miasa hitatsika eo amin'ny tilikambo ny Babela. Zany hoe ny fahotana de zao mandrava ny fifankatiavana, ny asan'lay ratsy de mandrava ny fifankatiavana. Ary tsika sendrasendra akory Jesosy raha miteny manao hoe vita, inona ny vita alaka ny Jaona, ny fampihavanana ny mpino, ny fampihavanana ny fianakaviana, ny fampihavanana ny ankohonana. Afaka malala enkany ataontsika io zava-dehibe ary io fifankatiavana io. Mora simba izy io fa mora amboarina koa. Mora simba izy rehefa manalavitra an'Andriamanitra isika. Mora simba izy rehefa etsika amin'ny saitsika sy ny lojikatsika olombelona fotsiny. Ataonao ahoana moa ny ahiamela ny namanao? Ny olombelona zay zatra ny fahotana de mahatonga ny olombelona te hitona mandrakariva azy ho ambony mandrakariva noho ny namany. Toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona ny hoe teo ambony lava no teo eo ambony lava eo amin'ny namany izy, teo hisongadina aloha kokoa noho ny namany izy, te hiavaka noho ny namany izy, te ho mendrika kokoa noho ny namany izy. Mandeha ho azy ao anatin'ny olona zany noho ny fahotana. Fa mora simba ny fifankatiavana. Fa rehefa ao amin'ny tompo kosa de zao mora amboarina indray ny fifankatiavana. Satria mianatra ao amin'ny tompo ny mpino de mahay mandefitra izy. Hoy ny Koritianina 1:12 tonga ho azy ange ny fitiavany, manjary mandefitra ny zavatra rehetra izy, maharitra ny zavatra rehetra izy, mino ny zavatra rehetra izy, manantena ny zavatra rehetra izy. Ny fifankatiavana raha vako malala mahatonga antsika mampisy fifaliana na de ny mandeha miangona aza. Rehefa ao anatinao ny fitiavana amana, ao anatinao ny fitiavana miangona, de mandeha ho azy aminao ny hoe mifankatia ny olona. Fa mampiferinahina anao na de miangona aza rehefa na miara-mivavaka aza rehefa tsy tsapanao hoe tiany ianao ao anatin'ilay fiangonana, tsy mahatsiaro hoe ilainy ianao anatin'ilay fiangonana. Ary zany andidin'ny mpino tsirairay avy. Satria moa na de ao anaty fiangonana sasany ara de ndraindray tsy mifampiarahaba. Ndraindray de vao tonga anaty W-mpiangonana, vao tonga am-piangonana de zao miondrika kely eo amin'ny W mivavaka mazava ho azy. Fa zao tsy mijery akory manao hoe iza moa reto olona eto alohako reto, izy ataoko afiako, izy ty ataoko avanako, izy ty atorinako. Fa maninona moa tsy maretanana ny olona akavianao na akavananao na eo alohanao hoe manao ahoana tompoko, manao ahoana daholo tompoko, manao ahoana moa tsika rehefa ao am-piangonana. Zava-dehibe amintsika le tonga am-piangonana de mikipy aloha de mivavaka mangeny misaotra anao Andriamanitra fa tonga ato an-tranonao, zava-dehibe aloha zay.
fa zava-dehibe faharoa de zao mba nandray tanana ve na ny araba hoe manao natory tompoko mangina raha somary tonga aloha na rehefa am'le fotoanan'ny fianjava-maneno anelanelan'ilay fotoana misy zava-maneno io nda ohatra ka tsy afaka nandray tanana na tsy afaka nyresaka de misy fotoana kely an'izay io anaty fiangonana mba afahany manao daholo tompoko manao tompoko manao antsika ao anatin'ny fiangonana ahatserovanao hoe ray tampo amiko ange reto hoe raha manam-pahoriana de reto ny mampahery ahy manam-pifaliana de reto reo ny ray tampo amiko ny ray tampo amiko ao fianakaviana efa ray tampo amiko raha teo ny fianakaviako efa fianakaviako raha teo fa izao ireto mpiray fiangonana amiko reto izao fianakaviako reto ireto de ty ireto koa de tiako reto ao am'ty fiangonana ty ato any hafarako ity fiangonana ty ny fitaovana omen'ny tompo anaovako asa soa itoriko ny filazantsara anatratrarana lay vinan'i Jesosy manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra miara-miantsoloka asa fanompona tsy hoe mpirahalahy mianala ihany fa tena ray tampo miara-miombona fanompona ravako malala ho tsapanao anefa zava-dehibe ny fifankatiavana ary tsy efa nsain'olombelona samy rery zany fa mila mianatra am' Jesosy tsika ny amin'ny hoe mifankaty ary Jesosy raha teo de entitra ny teniny manao hoe tahaka ny tiavako anareo no aoka mba hifankatiavanareo kosa mitazana atsika ary Jesosy ry havako ny amin'ny hoe vitatsika ve ny mitiny namantsika tiaka ny tiavany Jesosy atsika ny sasany ny lototsika ny dioviny sika mato amin'ny azo fijaliana izy amonjy atsika modely alaitsika tahaka ny fitiavany Jesosy tsy afaka miteny zany tsika manao hoe za Jesosy de tsy mahay an'izany za Jesosy tsy vitako zany vitanao zany satria anao am' Jesosy vitanao zany rehefa mibanjana ianao manao hoe inona moa ny eto am'ty tany fandalovany ty inona moa ny antony tokony tsy amelako ny amako inona moa mitondra inona ho amony eto am'ty tany fandalovana 7 taona na 20 taona ty ka hitondra alahelo ho an'ny olona na mpitondra alahelo olona na fa fiainana mandalo ty tsy alova hoe mitory ny fitiavan'Andriamanitra tsy alova hoe miaina ny fifankatiavana tsy alova hoe mitondra fifaliana ho an'ny hafa afako malala enganenao isafidy ny dian'i Jesosy de ny tiany namana hifankaty ahatsiaro hoe zava-dehibe de zao ny fifankatiavana samy mpino ivavaka sika Jesosy mizoranao zay noho ny amin'ny toriteny zay nomenao anay ka voarakitra ato amin'ny filazantsara anao manao zava-dehibe ny fifankatiavana ianao so raha fa manafatra anay ianao fa tsy vitanay samy rery ary tsy nataonao onjon'olombitsy ny fitokinan'ny filazantsara fa nataonao andraikitray-pino ray tampo ao aminao ary tsy ny herinay ny mahatonga anay irafitra ho ray tampo fa ny ranao Jesosy zay nampiavana anay tompo mamelany elokay raha misaratsara kizahay raha tsy mahay mifankaty zahay tsy mahay mifankaty izy satria ty tena tsy mahay mifankaty izy satria mieritreritra ny tenanay ho tsara mandrakarivana mendrika noho ny hafa ary de manafatra anay ianao manao hoe zao ny didiko ianao de mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavanao anay tompo de misaotra fa manome anay maridalana ianao ahafantaranay ny tokony hitiavanay ny namanay de tahak'izay ny tiavanao anay dia ampahirezy ny fianakaviana tsirairay tompo mba hifankaty ampahirezo ny fiangonana mba hifankaty ampahirezo io izay isam-batan'olona mba hanao zava-dehibe ny fifankatiavana satria tsy tanjony zany fa tsy maintsy iainana didy zany tsy tanjona tsy ho azo tratrarina fa tanjona azo tratrarina koa nefa araka ny teninao satria ianao ny melo lalana ianao ny mampianatra de mivavaka izay tompo ho an'ny fiangonana kristianina maneran-tany aoka mba hifankaty tsy hifanenjika tsy hifampitsara fa ilofo amin'ny fitokinan'ny filazantsara ny fiangonanao velona andro iorenan'ny fahamarinanao vavaka izay ho an'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ampianaro mba hifankaty tompo ny fiombonany fiangonana kristianina eto Madagasikara zay mavesatra etana miatrika ny fanompona isan'andro de ampahirezo zay misaotra ny amin'ireo fikambanana maro samihafa mampiombona anay ao anatin'izany fikambanana izany de irizo ao anatin'ny fahamasinana ny fiombonany fiangonana kristianina eto Madagasikara mivavaka izay tompo ho an'ny fiangonana tsirairay zay mitaiza anay manolokolo ny finoanay manabe anay anaovanay ny asa fitokinan'ny filazantsara iaina anay aoka izay tompo mba hifankaty ahifandefitra aritra amin'ny fanompona
tsy angatsika noho ny fisalatsarahana fa androso hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara. De ny fitiavanao Jesosy toetra betsaka ty anatinay, ary ho marina aminay ny teninao manao hoe ho tanteraka ny fifalianay noho ny fifalianao zay mitoetra aminay. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay zany vavaka izany, ary ametrahanay raha teo koa ny fanoloran-tenanay mba ho marina eo anatrehanao zahay, ary ho tsapan'izay rehetra mijery anay fa mifankatia zahay ary tia ny namanay tahaka ny tiavanao anay. Amen.